misy fotifoty tokoa ny raharaha-pirenetsika kanefany a misy zavatra tokony ho azavaina ihany ato amin'ity firenena ity tsy misy manda ny fanaovana contrôle moa lalatsiny raha izay moa zany noho izy a sy fanaraha-maso an'ireny basy reny fa de tena nisy tokoa ary izay tokoa dia nahatsikaritra nisy basy PA 5 very tokoa tao amin'ny antenimiran-dolona zay zao a no hitondrako ny fanamarinana rehetra ny basy very tao amin'ny antenimiran-dolona dia omeko anareo ny daty tamin'ny 20 mars 2006 ary 22 avril 2006 ny anakiroa 2007 indray a 25 décembre 2007 no very indray a ny PA anankiray ny 23 avril 2009 de very ihany koa ny PA ray a zay ny fanefany ary ny 3 octobre 2011 no very ny basy fahadimy tokoa ny basy very tao ireo rehetra ireo a dia nanaovana PV ary nisy mihitsy a io basy zany saripady zany nisy a ny enquête mahakasika an'izany a efa mipetraka any amin'ny tompona andraikitra ary ny passation rehetra tao arinany zay fotoan'izay indrindraindrindra ny dirany teo amin'ny zay zao antenimiran-dolona eo zay sénateur am'izao a dia voalaza tanyreo somary gaga ihany koa nefa n'izay a teo amin'ilay filazana hoe zay mihitsy moa no olana na ohatrany hoe nisy tokoa le izy a fa sanatrindresaka engany ka tsy ho diso amin'ny teny an'izany fa ohatrany tao hitarina le izy a satria mafanafana izay eo amin'ny antenimiran-dolona satria izay nanao an'ireny memorandum reny a satria izay tsorinay aloha fa ny marina trany amin'ny malolona anay a mijery inona ny asoatsika aroka reny fahamarinana no ho tanterahany tompona andraikitra rehetra izay ny mahafitaratra anay izay no ezahanay apetraka dia gaga ihany koa zay raha ny teny tateo somary ao rindrina kely tamin'ireny nisy nyreny contrôle fahatongavana tao aminay ary izy io kendrena mihitsy tamin'ny fotoana nanaovana ny ouverture ny session extraordinaire no ny tongavana tao a dia nalaina ny olona ny désarmena dia miverina any amin'ny camp dia mialatsiny raha iteny kely an'izy ity no atoboko marina le taratasy fa avany amin'ny semgam fa tena mitodika aminao atoboko no a semgam ve de tsy mahalala ny toerana misy ny maison d'arme rehetra raha amin'ny institution misy a sy ny eto Antananarivo ny voalaza mantsy tamin'izay de hoe toa napetrapetrakay tany amin'ny knapsa le izy tany akaiky ny knapsa tany azafady re tompoko ao amin'ny knapsa eo ampitany knapsa ane misy an'ilay ambasady sovietika teo aloha io ane ka brao any Sénat ary anisan'ny rehefa nipetraka ny fandaminana rendra nandritra io brao io a brao ny misy ny administration Sénat ary tao foana ny arina fa diso tanteraka tompoko a ny filazana fa tiana kaikaiky ny knapsa le izy a ahitsiko ndray mandeha misy ny brao any Sénat eo ampefoloa misy ny administration ao a ary misy ny brao ny président de commission ny ao anatin'io tsy napetrapetraka tany amin'ny torana tsy fantatra le izy zany a fatao fa amin'ny chef de commandement anao a tena mialatsiny indrindra mihitsy re tompoko a amariny tsara de tsara mba fatarina hoe aiza tokoa nisy an'ilay nametrahana n'lay fitaovam-piadina fa lasa miteraka ayasy zavatra be dehibe le izy ka manahirana zany tompoko a fa nisaorako anao indray aloha dia naverinareo somatsara ny maramila 5 androany tamin'ny 7 nalana tao fa dia fankasitrahana fa tonga moa izy ireo zany a dia mbola tonga Tanapolo ngamba moa zany dia ny Tanapolo no erovana nyo androm-panjakana io a ialakotsiny ihany koa zay raha mety azafady raha mety anindrona anao fa zany ny zava-misy azo jerena maramila 5 no miverina androany tompoko fa Tanapolo mandona izay savorivory rehetra izay ary
ohatry ny ahoana zao ny fandehan'ny asanareo amin'izao fotoan'izao satria efa somary mikorotandrotana kely dia efa miroso amin'ny fandinihanareo ordonnance ave nareo amin'izao fotoan'izao. e tompoko tonga androany tokoa izy ireo tonga eo anivon'ny anteny merandolona lay ordonnance sivy izay moa zany a dia averinay foana fa ny anteny merandolona tsy mba tsy boîte aux lettres fa zao a alohany amaliko anao a mba misy zavatra mba tokony ho fantatritsika itsika malagasy rehetra satria raha nanao an'iny ny anteny merandolona ny anteny merandolona hoy aho nangataka an'iny hoe mahakasika hoe ahoana ny ratificationreo a dia niteraka resabe le izy tsy maintsy natao ihany moa le izy ary matoa le izy natao a dia teny aminareo a fa lalàny zany ary tsy adala koa ny ACC ny teny hoe averen'ire mandeha le izy a ho ratifieneny aminareo zao tompoko ny tokony ho fantatritsika ary indrindraindrindra ho an'izay tompona ndraikitra ambony ny teny an'izy ity hoe io a dia efa nandalo teny amin'ny ACC dia efa nakatoaviny fa formalité io atao io azafady tompoko mila mba mahay lalàna isika tompona ndraikitra ambony ny tiako tenenina dia zao nandalo tokoa teny amin'ny ACC contrôle de constitutionnalité an'lay ordonnance ny natao teny ary zay ny asan'ny ACC fa ny mpanao lalàna dia mijery an'io ary manao débat au fond mihitsy ara hoe ity lalàna ity ve raha niraisy ny filoham-pirenena dia mety a raha tena hivadika lalàna tokoa ho an'ny malagasy mabe resaka ankehitriny ny resaka hoe 18 sénateur ao anatin'io mantsy le izy dia tsoronay aminareo marina prérogative ny président zany fa ny président tsy mpanao lalàna hiteny hoe zay no izy izay a no andehanany aty aminay andehananay izy débat au fond raha hijery le izy débat au fond zay dia manontany tena eto hoe ny région fotsiny eto amin'ity Madagasikara ity a dia 22 mety ho avy ny anankiray ho 23 dia ny sénateur ave dia ho 18 fantanina no apetrakay manarak'izay a aoko ho fantatritsika koa fa ny sénateurany no miahy mivantana an'ireo collectivité territoriale décentralisée iza zany amin'ireo tsara ny région collectivité territoriale décentralisée iza zany a no anana olona amin'ireo anana sénateur iza ny tsy anana miteraka inony zany eto amin'ny firenena tokony mandinika lalina tsika tompoko dia ny olonan'ilay ihany a ny fanapaha-kevitra raisina rehetra izay tsy mireprochenisan'iza fa kosa azo atao azo tanterahana tsara ena tsy olana izany fa zao ny tsika tompona ndraikitra itsika mpitondra itsika mpitatana rehefa mandray fanapaha-kevitra tompoko alefa solavidavitra kokoa tsy ray ampipo sy fitiavana hoe zao dia zao ny tiako mety aminao le izy fa raha lavidavitra kely ny fijerinao a zay isana faritra zay fotsiny a dia anahirana zany a no ataonay hoe misy débat au fond tsy maintsy hidirana ohatran'izany zany a no sationan'izany a ohatra mety iseho a amin'io hoe tsy tokony formalité io tompoko fa amin'ny mpanao lalàna ny mijery ny lalàna ny fototra ahatsara ny lalàna ahafahana mitatana ny fanjakana sy ny tanjy ny fanjakana amin'ny tokony ho izy a dia raisinay ny andraikitray a dia hotinianay izy a raha mety koa moa zay amin'ny ady hevitra maro samihafa eo zay zany no mety fa raha tsy mety zay a dia misy ny anjara asanay a raisinay raha tsy manao an'izany koa ne zay diso inona fotsiny nametrahananay eo e zay le izy tompoko dia sorana sahady ny sénateur Jafetra Randriamanantsoa nitondra izay fanazavana izay satria ny famantaranora moa tsy azosika tamina raha teo ka dia eto mpamaranana ny resadresakasika tamin'ity androan'ity a dia aleo omeko minitra vitsivitsy ianao anaovana ny famitinana izay resaka rehetra izay
mazava dolo ny zavatra voalazako teo a teny atsipy any amin'ny manam-panany a reny a ambava homana mpomeritra fa nytiako tsindrina ary tiako anaovana fanamarinana dia iverina kely a amin'le 1,162,000 doublon teo ny fanontaniana mipetraka ary tsy vitsy fa maro no efa nanontany ihany ity dia hoe ohatra ny tao tsy ho azo antenaina ntsony atokisana ntsony eny zany kara-panondronareo zany satria mbola ny kara-panondro a no ampiasaintsika gasy amina fanaovana contrat fanaovana iny dia mety isy zany no doublon tena mieritreretotsika hoe mety arave zany a inona ny andraikitra ho raisin'ny ACC a inona no rean'ny CNE inona ny afo tsy teny tsontsika ranona na ranona ny nanao an'io fa rehefa eo no mitondra jereo ny vahaolana fa efa tsy ho azo antoka intsony na ny kara-panondrotsika malagasy ara satria fort possible zany nisy a doublon mankasitraka tompoko a mankatelo ary dia misaotra indrindra amin'ny fanasana misaotra antsika rehetra tompoko enao ny tena isaorana ary mametraka ny veloma finaritra ho manaraka indray